miarabantsika koa amin'izao fotoana izao a misy moa ny lalao anosy a izay tanterahana spectateur anankiray a no mijery amin'izao fotoana izao a ka ho hitantsika hoe anao sy manahoana ny division a problème na resaka connexion ve le izy a sy ny sisa sy ny sisa. Misy moa ny lalao anosy a izay tanterahana